Ajantsika eto ny makasika an'izay lafim-baovao zay fa mbola mitoy ihany koa ny famotorana makasika ny fipoahana izay nitangana nandritra ny lanonana fanamariana ny 24 Jona tao amin'ny kianjaben'ny Mahamasina raha ny fanazavana voaray avy eo anivon'ny polis-pirenena samihafa tamin'ny fanatrarana ny détonateur ny zavan'seho tao Mahamasina iny ho hiatrany ny fanazavana mpitandro ny filaminana. Enquête makasika an'le tao Mahamasina dia izay mbola enquête mixte fa zahay ato mandray anjara amin'io ka le Mahamasina zany mbola mitoy ny famotorana fa le amin'ny resaka détonateur no efa vita tanteraka zany ny famotorana makasika an'io. Zay zany anaovana précision kely zany satria manjary lasa mampisavolo na ny saim-bahoaka na itsika ihany koa surtout le filazana hoe nareo manafina vaovao nefa mahafantatra ny zava-misy fa le makasika détonateur manokana no raisylay brigade criminelle an-tanana zany.